Nambola tsy afapo-tanteraka amin'ny fitakiana ataony aza ny sindikany mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka na ny CSS dia nanambara izy ireo omaly alakamisy fa no indray ny fampianarana eny anivon'ny oniversite. Ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny mpianatra izay zana-bahoaka no antony nandraisana izany fanapa-kevitra izany araka ny voalaza tao amin'ny fampitam-baovaony. Nampitandrina ny fitondram-panjakana kosa nefa ny CSS fa tsy ho tompon'andraikitra amin'izay toe-javatra mety hitranga eny anivon'ny oniversite sy ny toeram-pikarohana nasionaly. Dao mafisin'ny CSS ihany koa fa mbola misy hatramin'izao ny fanimbana mivantana na ankolaka ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eto Madagasikara. Koa ilaina ny lalàna manome ny fizakantena ny oniversite ahafana mampandroso azy. Milaza ny andra-pahendrena sy ampitoniana ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana mahakasika ny fitakiana ihany koa izy ireo ho fitsinjovana ny mpianatra izay zana-bahoaka. Noraisina nandritra ny filakevitry ny minisitra tamin'ny alarobia teo ny didim-panjakana manambatra ny fahataperan'ny fiepito-piasan'ny mpandrindra nasionaly ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly PAC na ny pôle anti-corruption. Ny farana araka izany ny fiepitoana ny asan'ny Armahefa Raty-Raisoa izay nitana izany toerana izany nanomboka ny taona 2024. Tsy maintsy misy anefa ny mpandrindra ny PAC mandra-panendrena ny mpandrindra vaovao hoy ny loharanom-baovao avy eo aminy. Koa mbola misahana ny fandrindrana ity sampam-pitsarana ity amin'ny mampisolo toerana ihany i Armahefa Raty-Raisoa. Taorian'ny didim-panjakana noraisy ny filakevitry ny minisitra dia nanao fanambarana ny komity mpanara-maso sy mpanao tombana ny PAC fa hisy ny antso hoan'ireo izay te hirotsaka ho mpandrindra nasionaly ny PAC. Mbola afaka milatsaka ho kandida ihany koa anefa i Armahefa Raty-Raisoa araka ny fanazavana nomen'io komity mpanara-maso sy mpanao tombana io. Natomboka androany zoma ny asa fanarenana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy any Ambovombe sy Tolagnaro izay nampanantenain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tonga tany an-toerana ny tenany sy ny mpikambana sasany ao amin'ny governemanta. Atao tara manara-penitra ny lalana satria ny fahavitany no antoko ny fampandrosoana ny anatsimy nosy hoy ny minisitry ny asa vaventy Atrefindrazana Jerry. Raha maritra efatrora no nanovana ny lalana teo aloha dia ho lasa adindray sy sasany fotsiny izany rehefa vita ny asa fanamboarana hoy ny filoham-pirenena. Ny vondrona Eropeana no mamatsy vola izay mitentina 40 tapitrisa ariary tsy averina mba hanatanterahana ny asa fanarenana. Fa androany ihany koa no notokanana ny birao-paritry ny ministeran'ny asa, ny asa-panjakana, ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy ao Ambovombe sy ny lisea manara-penitra izay afaka indray mpianatra eninjato. Raha pito sabotsy kosa no anombohana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena tapany 12A RNT 12A mampitohy any Tolagnaro sy Vangaindrano.